Mbola ho aminareo ny ry havana malala ny famotrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady faharoa amin'ny volana janoary araka amin'ny fanolorana efa nataon'ny mpitarika dia alahady voalohany amin'ny epifania atao anatin'izao taona izao ary ho antsika eto amin'ny fitandremana dia alahady itsundrana mambavaka ny firaisan'ny sampana. Miaraba manokana ny sampana tanora kristianina zokiny izay hitantana izany firaisan'ny sampana izany amin'ny ity taona 2022. Ny fanahintoky izay efa nangatahana hatramin'ny androana ary niritsika tao anatin'ny vavaky ny mpamakiteny ny fitarikatsika amin'izao fotoana ny afatr'Andriamanitra izao. Amafitsika ny afatra mitombo ao anaty toko 5:7 efa noraisina sy nitariana ny ankizy ny tanora teo. Matio toko 5:7 Ndeo vakitsika miaraka ny anaran'ny tompo manao hoe vahoaka ny teninareo hoeny eny sia sy fa izay mihoatra amin'izany dia avy amin'ny ratsy. Ny andinin-tsoratra masina manonantsika eto riavana dia ao anatin'ny fampianarana na ny toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra. Be dia be ny fampianarana izay natony manomboka amin'ny filazana ireo fahasambarana, ao ny fampianarana momba ny fitondran-tena, ao ny fampianarana mahakasika ny fifehezana ny fiarahamonina, ary rehefa mamarana izao toriteny lava dia lava izao izy amin'ny toko 7 andininy 9 sy 9 dia voalazany hoe talantsona ny vahoaka no ny fampianarana satria nampianatra azy toy izay nanana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoladalàna tao amin'ny fampianarana na hagaga, fampianarana na talantsona. Fanaon'i Jiosy ny fianianana teo amin'ny fomba mpivavahana dia tahak'izay fanaontsika kristianina koa amin'ny fomba mpivavahana araka ny teolojian'ny fiangonana. Fa ny tompo eto amin'ny andininy 7:30 dia manipika mazava ny hoe aoka ny teninareo hoeny eny tsia tsy fa mihoatra amin'izany dia avy amin'ny ratsy. Eny amin'ny vodipety dia ataony hoe mihoatra amin'izany dia avy amin'ilay ratsy. Satana na ny devoly mitondrona amin'ilay hoe ilay ratsy. Lehibe ny fiandrian'Andriamanitra ho ny lohahevitry ny Pentekopa Evitsekema amin'izao janoary izao. Atao amin'ity andininy ity dia mitaonantsika hatsiaro ireo toetra mampiavaka an'Andriamanitra maneho ny fahalehibiazan'ny fiandrianany ity andinin-tsoratra masina ity. Mitaona ny tompony hoe aoka ho toka-teny izy tahaka an'Andriamanitra ilay tsy miova amin'ny teniny. Ny faharoa, aoka hifanandrivy amin'izay lazaintsika ny miafina ao am-potsika. Rehefa eny tsia dia tsia. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary ny fahatelo, aoka hifanaraka amin'izay voalazantsika ny ataontsika. Andriamanitra tsy mba mandainga Andriamanitra fa izay lazainy dia ataony. Ireo telo ireo ry havana no manafarana antsika amin'ity fotoana ity. Aoka ho toka-teny isika. Ho toka-teny tahaka an'Andriamanitra ilay tsy miova amin'ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy misy izany hoe tonga ny 5:22 miova ny tompona andraikitry ny firaisan'ny sampana dia mba miova koa ny tantaran'ny Zakaiosy ka laza hoe osy ny zaka. Tantaran'ny Zakaiosy ilay tafaona tamin'ny tompo ihany no tantaran'ny Zakaiosy anentanana antsika hoe rehefa tafaona amin'ny tompo isika dia manana fiainana vaovao, fomba vaovao.
ary fanonerana ny lasa tsy mety tany amin'ny tsy miova ny ten'Andriamanitra fa manovantsika tokoa zay lay fomba n'Andriamanitra aoka ny teninareo eny tsia aoka hotokateny isika ny fampianana ny fahendrena malagasy fahampanjaka dia misy toetra maromaro mampiavaka ny mpanjaka ataony hoe toetra andrina ary anisan'izany hoe tokateny ny andrina tokateny ny mpanjaka fa tsy hoe fahampanjaka ihany zany fahitantsika teo ara-tsolotra masina dia ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka mihitsy no tokateny ka isika izay manompo an'Andriamanitra tokateny dia mba tokatenyko rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy ho an'ny Petera dia milokaloka mihitsy izy ny hoe za dia namanao foana Jesosy naiza anaraka anao naiza na dia ho amin'ny fahafatesana izy fa ahoana mo Jesosy nanenym-piriny akoho dia nangazy Petera hoy Jesosy mbola tsy aneniny akoho dia andahany terinao aza fangaroaro hoe aza mivaovaina ny tenin'Andriamanitra tsy miova hoe andaha aneniny teriny mbola tsy aneniny akoho dia andaha imiteriny mitero ny fandavany Petera mialony anenony akoho na dia milokaloka azy Petera dia tsy mba tokateny izy fa nandany tompo tamin'ny fotoana tena sarotra indrindra ao koa Jodasy izay mpianatra nandre tsara n'ity toriteny ity rehefa tao anatin'ny herinandro masina izy ilay nanaradian'i Jesosy dia tonga maningina tany amin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo miteny hoe omenareo otrina andoraka azy ho anareo tsy tokateny ry Petera tsy tokateny ry Jodasy fa ianao eto dia antsony tompo tsy ho tahaka azy tsy ho tahaka ny Petera tsy ho tahaka ny Jodasy rehefa nanao eny ianao dia eny tsy miova fa tsy hivadika tsy indray ny faharoa aoka hifanandrivy amin'izay lazainao ny ao amponao Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra ny teniny tsy miova izay ny fahalebiazan'ny fiandrianana mba ho tokateny koa isika Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra fantany ao ampontsika izay ilay fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra mandinika ny vosiny fo izy ka mahalala ny ao ampontsika ny tao manatsika eto dia ny hoe rehefa ny teny eny ny vavanao dia ny ao anatinao mihitsy ny hoe atsy hoe eny molotra fotsiny Ananiasy sy Safira rehefa nanao fandaminana na mpianatra ny apôstôly ny hoe nde isika iombona amin'ny fananantsika rehetra ka midio izay anananareo any eto aty mba iombonana iainana ny mampianakavy samy zanak'Andriamanitra dia mba nanatanteraka izany Ananiasy sy Safira fantatsika ny tantara amin'ny asan'ny apôstôly nentiny teo atongotry ny apôstôly ny vidiny tany hoy ny apôstôly ireo hoe vidin'izy rehetra fa tsy nivoaka velona teo amin'ny sinagoga Ananiasy sy Safira ny fatony nentiny zatovo nivoaka ny trano fiangonana satria hoy ny soratra masina nandainga tamin'ny fanahy masina Ananiasy sy Safira eny teo ny vavy nefa tsy ny tena marina tao anatin'ny tao tsy ny vola vidin'ny tany manontolo napetraka teo amin'ny tongotry ny apôstôly fa vola tsy feno mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra tsy azontsika vazivazina izy ka anaovana hoe eny izay ny marina nefa tsy izany ao anatintsika aoka hifanandrivy izay lazaina sy ny ao anatintsika fa ny fahatelo aoka hifanaraka ny voalaza sy ny atao ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra tsy mba manaiky izay lazaina dia ataony izay nampanantenaina dia ho tanterahana
amin'ny fotoanany tsy nandainga amintsika Andriamanitra. Izany koa ny tao manotompo antsika aoka ny teninareo hoe eny tsiatsia. Ny fampianana amin'ny fiainantsika andavanandro no entingeto amin'ity fahatelo ity. Rehefa mandalo eo anatrany tandrina ny katekomenina ka manadiady amin'ny alalan'ny dinika manao hoe mpandray ve ny ray aman-dreninao sampana inona izy fa inona ny teneniny tamin'izy andraisina hoe mpandray ary ianao anao sampana inona anao vondrona fotsika lahitsy areo moa mangonety mitenenina fotsiny fa sody ty oresina koa raha ampijoro antsika tsy manao fanamiana avy ato zao ny hoe tamin'ny anao niraisina mpandray re inona no mitonao sampana idirana mahoatry ny efa tsy tadiditsondry ranona fa manina anao tsy mba manao fanamiana dorokasy na laika na fifoaza na eserikeza misarotra ny kravaty vaovao fa maninona mpikambana tsotra mpiangona tsotra mitsotra ihany no lasa glacé rehefa tsy mandray andraiky sika ely dia ely tsy dia tsy aleo lavitra ny teny hoe za manony tena mba za tsy anao mininy anao kambete da fotsiny a raisiko ny mofo dia sotroko ny divay dia mba mipetrapetraka ohatra nyreny any an-trano ankizy tsy mety manasa viririndry pastera matosika na ny tena dia manaiky iraikitra amin'ilay football sampana ambony azandrazana hoe ny tompo no andratsana anao ianao mano hoe efa nandratsana ny tenanao ka tsy tadidiny ntsony hoe sampana inona ny idiranao fa mampieritreritra izany ry rehefa ely no tononinao dia tanterao sy atao izany omlitiritsietm dia pdb ny fanekena izay ataontsika fiangonana manomboka eo amin'ny batisa dia manao fanekena dilo ny ray aman-dreny manolotra amin'izany no an'Andriamanitra ny sakramenta ny batisa ao amin'ny mpandray fanasan'ny tompo melo amin'ny fanekena tononona dia mamaly fanontaniana anankitelo ny katekomenina ho raisina eo amin'ny fandraisana ho mpanompon'Andriamanitra ny mampiandry ny mahakatekista na mpitoroteny ny mampiandraikitra samihafa raha mijery ny liturjia sika dia misy fanontaniana intelo ny ataona atao vao mandrosa amin'ny fanekena tononona ny otokanana na horaisina anatin'izany ny katekista sy ny mpitoroteny fa eo amin'ny mandekona dia avy hatrany dia le fanekena tononona misy firy fito ho an'ny mpitandrina dia fito koa teo aloha fa nitovanana ny fahavalo manao hoe hiany hijanona ho mpitandrina efijekeny matrana zany hoe narovina na rovina zany rehefa nandray ny fanokana ny mitandra dia tsisy hoe anangana siky tandray rehefa avy eo BDB moa zao ry zareo reto no irahana dia mbola olana no hoe alefa iza daholo ary zareo reo foatra tsisy saka andefa zanto ny sasany nangana sekotero raha vao tsy mahita posta fa ny fanekena ho an'ny voatokana dia notovanana an'izay satria maro no hoe efa tsy metimety aminy erijegema dia lasizy mivoaka na dia efa notokanana azy riavana malala rehefa eny dia izay nitonononao ka nanaovanao eny masina dia tanterahanao araka izany tsy mora ny manatanteraka izay lekeny raha ny fanompoana kristiana hoe mpikambana tsotra fotsiny ianao amin'ny sampana efa tsy mora ny hoe isaky ninona ny fivoriana maky anao fa mpitahaka ianao rivon'ny sampana mbola mandany fotoana ambony apanga amin'izay fitariana amin'ny sampana ianao feritrerentany ampandrosoana ny sampana io hitariana ny fivoriana isan'ambanantonga ampahirezana antsika izany rehefa eny tsy dia tsy andreny koa azo makapanaka ny hoe raha izany aleko ihany zao ka
aleo tsy manao sampana, aleo tsotra. Tsia filazantsara kanjaona antom-pisian'ny sampana atao anatin'ny fiangonana ny toko fahadio amby folo dia manao hoe izaho no voaloboka ianareo ny sampana. Raha misy sampana tsy mamoa, tsy maray amiko tsy amoa izy. Izay maray amiko dia amoa be dia be. Tsy misy mihitsy zany isam-piangonana milaza fa misoratra ho isan'ny fiangonana raha ny fampianaran'i Jesoa ao amin'ny Jaona toko fahadio ambin'ny folo ka hanao hoe zaty sampana. Diso zany. Sa ho foronina indray hoe sampan'ny vavaka tsotra. Efa zany ny antom-pisian'ny laika tamin'ny fotoanandro hoe rehefa tsy dorcas ianao, tsy eserika ianao, tsy vokovokomanga ianao, tsy nitsinina ianao, dia ny taomina ny hoe inona kosa ary no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Mitaona antsika izao afatra ao amin'ny Matthieu toko fahadimy andininy fahafito amin'ny telopolo izao. Ilay Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany dia tokateny. Mba ho tokateny tahaka azy koa isika rehefa eny dia eny, tsy dia tsy. Mihoatra an'izay avy amin'ilay ratsy. Ilay Andriamanitra izay tompontsika lehibe amin'ny fiandrianany dia mahalala ny zavatra rehetra. Tandremo, sao miteny eny eo amin'ny vavy ianao, nefa omponao tsy mifanandrify amin'izany akory. Ary ilay Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra tsy mba mandainga. Aoka tsy handainga koa isika, fa izay notonontsika eny dia tanterahantsika amin'ny atao. Izay nolazaintsika fa tsy dia tsy ataontsika tokoa. Ny tompo ilay tsy miova amin'ny teniny hanampy antsika amin'ny fanahy masina handray sy hiaina izany teny izany ho voninay.